Miarabantsika tsirairay avy indray tratra ity alahady maraina fa folo ny volana desambra ity ary manoana fahasoavan'ny tompo amintsika tsirairay avy izay manaraka izao fandaharana izao. Ity am-piandohana dia mirary ny soa indrindra ho antsika ny fanahin'ny masina ny tarika antsika rehetra ny amin'ny ity herinandro vaovao ity. Loha indierantsika ny amin'ny mofonainana io dia vavakisika. Ry Andriamanitra tsara indrindra-danitra tolotra ianao ny dera ny laza ny aja sy ny voninahitra satria ianao rery ny mendrika an'izany. Misaotra anao fa mbola nomenao tompo-taona indray izay tompon'andro. Misaotra ny amin'ny fitahiana sy ny fitantananao. Misaotra ny amin'ny hery rehetra avy aminao. Tompo miteza mba hiteno manoloana anay ka hery anay fomba manokana ary aoka ianao rery ihany no loha-pitarika anay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofonainantsika androany dia manao hoe vato fehizoro. Nalaina Petera voalohany toko 2:1 manao hoe indro mametraka fehizoro ao ziony aho dia vato voafidy tsara. Amen. Ilay firenena izay nambaran'Andriamanitra fa taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina no renin'i Mosesy mihika mba handatsahana andrany Kristy. Naseho azy tamin'ny fahitana ny fanaintainan'i Kristy raha miantona teo amin'ny hazo fijaliana izy. Endre ny fiovana hitany soritra teo amin'ny endriny raha nibanjina ny fiakaran'ny mpamonjy tany an-danitra izy. Ary nahita fa ny tenany koa dia anankiray amin'ireo hanatrika ny mpamonjy sy hanokatra ho azy ny vavahady mandrakizay. Tsy misy fiteny mahalaza azy, tsy misy petina, masoratra ny fifaliana sy ny voninahitra ary ny fahazavana mamirapiratra teo amin'ny tavany. Anankiray tamin'ireo mampahery Kristy teo an-tendrombohitra ny fiovatarehy Mosesy. Rehefa izay dia naseho azy ny vahoaka maro be babo natsangana tamin'ny fotoana nananganana an'i Jesosy tamin'ny maty, izay nandeha tany an-tanàna ary niseho tamin'ny olona maro. Nateteo aza ny lainga nasaina nolazain'ireo miaramila Romanina izay niambina ny fasana ny fitsanganan'ireo babo ireo amin'ny fiainana dia nampiorona ny fahazahoana antoka fa efa nitsangana tamin'ny maty tokoa i Kristy. Rehefa nanomboka niny ny zanaka ireo vahoaka maro ary nandray ny fahamarinan'ny lanitra avy tamin'ny vavan'ireo mpianatry Jesosy dia hitan'ny Satana fa tsy maintsy manao asa hafa izy mba hanoherana ny asa nataon'ireo mpianatra. Ko tapa-kevitra izy hitarika ny lehilahy sy ny vehivavy handary ny ray sy ny lalàny tahaka ny nandavan'ireo jiosy an'i Kristy. Noho ny amin'ny famitahana dia tsy hanome voninahitra n'Andriamanitra amin'ny fankatoavana ny didiny izay fanorenan'ny fitondram-panjakana any an-danitra sy etỳ an-tany ny olombelona. Tsy homen-danja firy intsony ankehitriny ohatra ny testamenta taloha izay ahitana faminaniana maro mikasika fiavian'i Kristy. Izao ny hika hoe Kristy, ny filazantsara kanefa ny filazantsara nefa dia tena ampianarina manerana amin'ny Baiboly manomboka ao amin'ny Genesisy hatrany amin'ny Apokalipsy. Voambara amin'ireo faminaniana rehetra izay mikasika ny fahatanteran'i Kristy mahampamonjy ny taranak'olombelona azy ny filazantsara. Izy ilay vato fehizoro ary eo aminy eo amin'ny Kristy ny tokony hanandratana ny taranak'olombelona. Fitenina ny mofonainantsika androany dia hitantsika tokoa fa niezaka mandrakariva i Satana hanjipaka sy hahatonga antsika tsy hanaraka ny lamina rehetra avy amin'ny Kristy. Handray azy mba tsy handray azy ho mpamonjy, niezaka ny hamono ny fahamarinana ny ratsy. Ka noho izany isika dia aoka tokony hitsanjona tokoa, aoka handray ny ten'Andriamanitra amin'ny fahafenony ary ihany koa hanaraka ny Kristy araka ny toromarika rehetra efa nomeny antsika satria izy no vato fehezorontsika. Vavakisika, saotra anao izay raha eo fa mbola nomenao izany teninao izany indray amin'ity maraina ity. Misaotra izay mbola mamposaka ny fahazavanao ary manilo-tsaina anay mandrakariva ny ahatonga sainanay hanaraka ny fahamarinana. Tompo tanao amin'ny herinao izahay ary ampio izahay
mba hanana toetsaina mendrika anao, mba hijoro amin'ny fahafenonany koa tsy salasala fa naraka ny fahamarinanao hatramin'ny farany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Sarviaro